Asabotsy faharoa volana septambra 17 rahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ny fandarana ny météo antsika amin'ny akapobeany aloha dia tsy dia misy ahina firy fa manga ny landro gasikara zany hoe ny anomararitra ny toetrany androntsika dia alizay malefaka amin'ny akapobeny vinantoetrandro atolotra ho anao avy hatrany amin'ny rahampitso 3 septambra 17 ny fatriny atotany aloha dia ahitantsika zavitany na zavina mifangaroaro mifaritry ny atotany ray manontolo ny faritra sisa dia tsy dia misy ahina firy mety masoandro be na misy raondraona kely somary mandraona ny andro mety amin'ny faritra vatovafitovonany mahazo ny taolanaharo mahazo ny faritra androy iny ny tolakandro mbola mazava be ny faritry ny atotany ray manontolo sy ny faritra morontsiraka amin'ny akapobeany mety isy masoandro ihany koa fa isy ny orana tandrifondraona ty amin'ny faritry vatovafitovonany atsimo-atsinanana ty any amin'ny faritra androy iny ny ampahany amin'ny atsimo amin'ny ilany amin'ny faritra atsimo andrefanosy ny raha ny marim-panantsika dia somary mbola midina kely 5 Antsirabe 10 Antananarivo 10 Fianaratsoa ny faritry morontsiraka manodidina 9 hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny mafana indrindra dia mbola voatazona hatrany ilay mafampana kelintsika ty amin'ny faritry ny afovoantany 20 na 20 faritry ny afovoantany ny mafana indrindra any amin'ny faritry Maevatanana Mahajanga iny ny faritra sisa koatran'izay morontsiraka moa dia manodidina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius dia hatreto ny mamarina fotoanantsika misaotra anareo naharaka ny aino veloma tompoko velo